dia misaotranao hatrany izay ry Jesosy fa nazo ity fotoana malalanay ity indray ahafahanay mandre ny teninao. Dia ampio izay ry Jesosy ahazo ny fahazavana mandrakariva mba hanjaka atao aminay ny mazava tenanao izany ry Jesosy. Voninahitry naranao ny zavako izany. Amen. Risiko lany malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'izao alahady fasivy ambin'ny folo manaraka ny Trinité izao dia valahatra ho terena amintsika ny soratra masina izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Jaona. Jaona toko fasivy ny voalohany ka hatramin'ny dimy faha raika ambin'ny folo. Jaona toko fasivy ny voalohany ka hatramin'ny faha raika ambin'ny folo. Toy izao no mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Que vous connaissez très bien. L'homme qui est né aveugle et que Jésus a guéri. Les disciples de Jésus ont demandé pourquoi cet homme-là est né aveugle. Il a péché, oui ou non? Ou ses parents? Alors Jésus a répondu, ce n'est pas parce que cet homme-là a péché ou ses parents, mais pour montrer la gloire de Dieu, qui n'est autre que la lumière du monde, et c'est Jésus. Beaucoup de personnes sont encore aveugles. Même nous. Vous avez dit, on n'est pas aveugles, nous. Oh que si. Tous ceux qui ne connaissent pas la lumière, la vraie lumière, qui est Jésus, sont aveugles. Si par exemple, à l'église, lorsque les enseignants de l'école du dimanche nous enseignent, ou le pasteur fait la prédication, ou quelqu'un d'autre, et si, même si nous écoutons et que nous ne recevons pas la vraie parole de Dieu dans notre cœur, nous sommes aveugles, parce que nous n'avons pas reçu la vraie lumière. À l'école, beaucoup de nos amis ne connaissent pas encore Jésus. C'est à nous de leur montrer la vraie lumière. C'est à nous de montrer Jésus à eux, de montrer le bon exemple. Ce n'est pas à nous, au contraire, à nous montrer le bon exemple et montrer de mauvais comportements, alors que nous sommes les élèves des membres de l'école du dimanche. C'est à nous de montrer la vraie lumière de Dieu, qui n'est autre que Jésus. Il y a des régions à Madagascar qui ne connaissent pas encore Jésus. Ils sont encore dans l'obscurité. Ils vont vers les sorciers, ils font de la sorcellerie, ils font encore des exhumations, ils prient encore les morts, etc. Ils vont des gens qui vont montrer Jésus dans ces régions-là, des bergers par exemple. Nous devons prier pour ces gens-là, même si nous n'allons pas dans ces régions, nous devons prier pour ces hommes encore dans l'obscurité. Nous devons prier pour que Jésus arrive, ils reçoivent la lumière qui n'est autre que Jésus. C'est difficile le travail des gens, les travaux de ces gens qui vont dans ces zones-là. Ils doivent se battre contre le démon. Donc nous devons prier pour eux, pour qu'ils reçoivent la vraie lumière de Dieu qui n'est autre que Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Aide-nous toujours à montrer cette lumière à nos amis. Seigneur, que les gens dans notre Église qui ne t'écoutent pas, qui ne te reçoivent pas, soient illuminés par ta lumière. Que nos amis à l'école, qui ne te connaissent pas encore, soient illuminés par ta lumière. Et que les régions encore obscures de notre pays te reçoivent enfin. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Nous te remercions, Seigneur, pour ce jour nouveau que tu nous as donné. Nous te remercions car tu vas nous donner de nouveau ta parole. Aide-nous à toujours connaître la lumière de ce monde, et c'est toi, Seigneur. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour de Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, soient avec vous. Amen. En ce 19e dimanche après la Trinité, l'écriture sainte qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Jean.
Jean chapitre 9, verset 1 au verset 11. Jean chapitre 9, verset 1 au verset 11. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Nampahiratany Jesosy ilay lehilahy teraka jamba. Avy hatrany moa dia ny tsara mpianatra hoe nanota ve ny ray aman-dreny sa nanota ty lehilahy ity. Na dia naendriky fanontaniana ary dia tonga dia hita mihitsy hoe zay ny tiany ambara. Maly moa Jesosy hoe tsy ny ray aman-dreny na ity lehilahy ity nanota fa nisy io voninahitry'Andriamanitra aminy. Mila mandinika mandrakariva isika amin'ireo olana maro misy eo amin'ny fiainantsika fa misy zavatra tian'Andriamanitra atongavana amin'izany mandrakariva fa mety tsy takatsika eno eo. Jesosy no fahazavana zao tontolo zao ka ny isehoany zany mazava izany eo amin'ny fiainantsika ny tanjon'i Jesosy mandrakariva. Araka ny teny teto hoe ny isehoany voninahitry'Andriamanitra dia tsy na fa ny afantaran'ny olona fa izy no fahazavany zao tontolo zao. Mbola tsy nisy zany hoe teraka jamba teo aloha teo ka nahiratra. Fa Jesosy rery ihany no efa navitan'izany. Zay no nahatonga ny olona gaga hoe aive misy an'izany. Ka ny nahitany olona hoe i Jesosy dia mahavita manasitrana olona teraka jamba dia nitondra fahazavana teo amin'ny olona. Hitany olona hoe Jesosy zany ny tena Andriamanitra matoa mahavitan'izany. Marobe ny olona jamba eo amin'ny fiainantsika. Eny fa na dia isika zao aza mety ho gaga isika fa ahoana moa isika ny jamba? Ireo tsy mahita ny fahazavana rehetra dia jamba. Ireo tsy mahalala ilay tena fahazavana dia Jesosy dia alazaina hoe jamba. Misy fotoana antsika any am-piangonana ohatra tsy mihaino isika ny mpampianatra sekoly izay mampianatra antsika. Mihaino isika ny toritenin'ny pastora na ny katekista na izay mitoriteny eo. Kanefa tsy raisintsika akory n'ilay teny. Voaka amin'ny fiangonana antsika dia vadiny ilay teny. Jamba isika amin'izay fotoana izay satria nahoana tsy nahazo ilay tena fahazavana. Misy namantsika any am-pianarana any tsy mahalala an' Jesosy, tsy mahafantatra ny tsara izay tokony atao. Jamba avokoa ireny ka tokony hampahafantaritsika azy Jesosy. Tokony asehontsika amin'ny fiainantsika fa isika dia manana an' Jesosy, isika dia mitondra fahazavana. Fa tsy sanatriana isika no hampianatra ratsy ny namantsika. Misy faritra maro eto Madagasikara mbola tsy mahalala an' Jesosy, mbola miaino anatin'ny maizina, mbola mandeha amin'ny mpamosavy, mbola mandeha amin'ny mpisikily, mbola mampiasa ody ratsy. Ireny faritra ireny dia mila hitondrana ny mazava. Mety tsy hakany amin'ireny isika fa mety mpiandro amintsika ohatra manao tafika masina any, mety ny tanora amintsika ohatra ny manao fampisehoana any ohatra, fa isika dia tsy afaka makany ohatra. Adiditsika ny mitondra ambavaka ny olona makany amin'ireny toerana ireny satria tsy mora ny asan'izy ireny. Hoeto ambavaka ny olona manao tafika masina any amin'ireny toerana ireny mba hatongava ny fahazavana any amin'ireny toerana ireny. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana sy ny fiombonana ny fany masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao gao mandrakizay. Amen. Nivavaka isika. Jesosy io, mbola maro ny toerana maizina eto amin'ity tany misy anay ity. Mbola maro ny jamba ara-panahy. Ataovy tonga ny amin'ireny olona ireny ny fahazavana dia ianao izany. Ataovy mahalala izany ireo olona ao am-piangonanay izay mandeha ara-pahazarana. Ataovy mahalala izany ireo olona any am-pianaranay izay tsy mahalala anao. Ary ataovy mahalala izany ireo faritra maro mbola tsy entilisa eto amin'ity firenenay ity. Voninahitry ny anaranao eny zavafaka izany. Amen.
za misony eleto any za maharitra nefa fandalovana zareo ve mba magnatona any jesosy amizay ao no misy ny fiaina anao
anao e la tsy vosaky manabetambe ialongo tsy foine tiniognainao ilebahatabonge vitsao tsy hotararilongo kambatandregna tiovakambalegnalena ilebaharilongo
vao tsy makivy tsy mety sasatra tsika tily asa fatratra RTS tsara kana dia kely indrindra aza no ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao joba toko fahavalo ny andenin'ny fahafito radio teny fiainana FM 91.2 hita ianao anie Jehova ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana amen Numeri toko fahaenina andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio teny fiainana anako. Eny re bebe a. Raisitsika amin'ny marify 1 amby 10 teboka 2 megahertz zany a. Misaotra re.